Ako ny fankalazana ny fankalazana fa 570 taona fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Raha ny tokony ho izy dia ny alahady 10 desambra taona 2024 lasa teo no nankalazana ny andro iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona dia voaterina emitra kely ny alatsinainy 1 desambra 2024 no ity andro ity migadina ao anatin'ny andro tsy fiasana. Dia notanterahana tao amin'ny Olimpia Andohatapenaka izany fankalazana izany. Nisy ary ny atrikasa lehibe natrehan'ireo ratsamangaika sy ireo fikambanana maro samihafa ary vondrona samihafa misehatra amin'ity fiarovana ny zon'olombelona ity. Anisan'ireo solontainan'ny faritra Sofia tanora niatrika ny journée internationale de droits humains izay tolosainy teto amin'ny canal Olympia Antananarivo. Zava-dehibe eo amin'ny fiainam-piarahamonina ny fagnajana ny zon'olombelona satria miankina amin'izay no ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana. Raha voahaja ny zon'olombelona tsiraikiraiky dia mandroso Madagasikara. Ino moa antony volagnina zany? Satria marobe ny zavatra voaresaka ao agnatin'ny article misa 3 ary mahakasika fiainan'olombelona aby izay article 3 zay. Akotrany Damascène izay sady mpanao gazety avy any amin'ny faritra Sofia dia maro ihany koa ireo mpandrindra any amin'ny faritra tsirairay misy azy avy any no tonga nanatrika ity fiaonam-be ity. Natraka izany valosoa dia zampiarony zon'olombelona Tsirabe. Zavatra androany za tena natrika an'ity fotoana androany ity izay anniversaire-ny fa 50 taona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Tena marina ilay izy tambany nankalazaina satria 10 desambra fa noho ny hoe mahalady ny andro omaly dia androany izy nankalazaina. Tena mahafinaritra ny zavatra toy itony satria ahafahanao indray amin'ny olombelonao anatin'ny fonao hoe tena ohatrany ahoana izany zon'olombelona izany. Maro manko ny malagasy mbola tsy mahafantatra izy io. Dia anisany angalana bagage maromaro amin'ny fomba firesahana sy ny fampitana hevitra any am-piarabelona dia izay zany tena mila Zaho Edouard Paladin, coordonnateur de l'Observatoire de droits de l'homme agnatin'ny réseau Safata. Ity hetsika ity fahatsarovana anniversaire ny fankalazana ny droits de l'homme fa 50 taona nazy ny firenena dia niakatra ity zay. Dia agnatin'ny falsava agnatin'ny 4 district dia misy association jeune défenseur mpiaro zon'olombelona. Raha ohatra misy fanitsikitsana zay mangaja olombelona tsiraikiraiky agnatin'ny district na agnatin'ny réseau dia afaka magnano signalement satria misy numéro vert ao. Ireo ankizy ireo na ireo tanora agnatin'ny association isaka district ireo no manao investigation sady mampafantatra ny mahamanitra ino mariny zonao, ino raha miambina anao mba ahafahanao mandray mesure na fepetra tokony misy anao. Ao agnatin'izay ny olombelona tsiraikiraiky io na miankina amin'ny fanjakana io na tsy miankina amin'ny fanjakana. Izy koa anao fa maharegny fa vohitsakitsika zonao dia afaka miantso numéro vert dia afaka nanaovana investigation ary afaka mampafantatra anao koa ny tegna zonao ny observatoire dia mankasitraka ty. Daniel Isaac, coordonnateur de l'Observatoire des droits humains avy any Mahajanga, namonjy an'ity fankalazana fahadimy amin'ny 70 taona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Eto nankalazana izany 70 taona izany nanentanana ireo tanora be dia be avy amin'ny faritra ihany koa tonga eto nandray anjara tamin'izany hetsika izany. Ny tolona moa izany mbola mandeha satria mbola marobe ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay tsy akandrariny mihitsy dia izany indrindra no mbola mampijoro anay rehetrarehetra eto izao. Elsa, coordonnatrice ny Observatoire des droits humains faritany Fianarantsoa 6 région tonga aty amin'ny canal Olympia aty Andohatapenaka fankalazana ny fahadimy amin'ny 70 taona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Marobe ny tanora avy amin'ny faritra avy eto Madagasikara manatrika an'ity fankalazana ity izay karakaraina ao anatin'ny firenena mikambana dia ao koa ny ao amin'ny commissariat des droits humains. Araka izay nitenenina namana teo izay ihany hoe mbola mitolotolona ary marobe izay tanora vonona hiaray tolona fampanjariana sy fampiroboroboana izay
Razafomarasoa Capistran, coordonnateur de l'Observatoire des droits humains au faritra Menabe. Ny ahatongavana eto moa zany dia hoe fankalazana ny 75e anniversaire ny DDH na déclaration universelle des droits humains eto Madagasikara dia tonga taty nanao an'izay fankalazana zay. Ny ao anatin'ilay izy moa zany ny ao faritra Menabe dia manana hoe Observatoire des droits humains zay tanora no mivondrona ao anatiny. Eo ambany fifiany commissariat des droits de l'homme sy ny PFN ny volavolaina zany reo gène reo ho mpiaro ny zon'olombelona any anivon'ny faritra zay. Izy gène maromaro avao izy manerana ny faritra Menabe eo amin'ny 50 gène eo zany. Ny atao anatin'ilay izy zany dia raha misy trangana fantsaritsana zon'olombelona eny anivony ny fotony any an-tokotany dia reo gène reo zany manao ny karazana hoe monitoring na fanadihadiana fotony ka mampiakatra an'izany eo amboany observateur régional dia ny observateur régional koa mampiakatra dia amin'ny national.